Araka ny fanafantarana azy kosa dia Androany no notanterahana teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo teny ny fivoriana andiniana ny fodiny ny vadin'ny filoha teo aloha ramatoa Lalao Ravalomanana izay tsidika ny reny tsy salama moa raha ny fanampavao azo. Araka izany ary dia tompon'andraikitra maro no voasahana ao anatin'izany fivoriana izany. Tsy antonona amin'izany fotsiny ny tompon'andraikitra eo anivon'ny filaminana ny eo anivon'ny tontolon'ny fitanterana ary ihany koa zareo avy eo anivon'ny Lalao Ravalomanana. Androany no notanterahana teny amin'ny lapan'ny Praiminisitra ny Mahazoarivo ny fivoriana iarahan'ireo tompon'andraikitra samihafa voakasiky amin'ny fampodiana Andramatoa Lalao Ravalomanana. Anisan'ny voalaza fa mandray anjara ao anatin'ity fivoriana ity ny tompon'andraikitry ny fitaterana ny avy amin'ny ACM, solon-tenany Lalao Ravalomanana ary ny avy amin'ny mpitandro filaminana dia ny polisy pirenena, zandarmaria pirenena ary ny avy amin'ny tafika. Raha nanontaniana io maraina io mikasika ny toeran'ny miaramila manoloana ny fodin-Andramatoa Lalao Ravalomanana eto an-tanindrazana dia laza ministra ny folo alindama ny jeneraly Lucien Rakotoarmasy fa miandro ny fivoriana iarahana amin'ny hery rehetra voakasika amin'izany ny tenany. Mbola hodinena mbola hivorona fa ahoana position-ny miaramila tsy miova izany fivoriana tsy miova ny position-ny miaramila ino ny position miaramila hatramin'ny 7 arivo teo dia mbola nitohy ny fivorian'ny tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny firenena voakasiky ny fivoriana Andramatoa Lalao Ravalomanana. Tsy mbola tapaka ihany koa ny fotoana hahatongavan'ny vadin'ny filoha teo aloha eto Madagasikara.